miara-miasa amin'ny diaspora juifa dia misokatra amina marché iraisam-pirenena mihitsy fa tsy mijanona ho amin'ny Israel fotsiny. Sylvia Mamervelo, présidente de Chambre de commerce Israël-Madagascar. Ny CCISMA, Chambre de commerce Israël-Madagascar, dia manana asa manokana amin'ny fampifandraisana ny tolotra sy ny tinady amin'ny firenena roa tota. Tafiditra ao anatiny koa nefa ny fiarah-miasana ny coopération na culturelle na économique amin'ny Israël sy Madagascar. Efa ela ihany aloha zany zahay no niezaka nanao mise en place officielle ny Chambre de commerce Israël-Madagascar fa tamin'ny volana febroary ny taona lasa no ara-pomba official ny fisian'ny Chambre de commerce Israël-Madagascar. Nisy mantsy ny mpandraharaha israeliana izay efa nifandray akaiky taminay tamina échange commercial dia noho fisy izay échange commercial izay no nahatonga anay iformaliser an'ilay fiarah-miasa tota dia mipetraka ny CCISMA. Misy ny activité natolotra ny CCISMA raha raisiko fotsiny izao tamin'ny taona lasa dia taona fohy taoriana ny lancement officiel ny CCISMA dia nanao ny fikarakarana ilay antsoina hoe mission économique et commerciale nokasaina natao tany Israël ny faran'ny volana oktobra. Tsika rehetra nefa mahafantatra fa ny 7 oktobra dia nisy an'ilay fitotonana bomba natao tamin'izareo Israeliana tany amin'ny kiboutsa faritry ny frontière-ny Gaza dia niteraka fanemorana an'ilay mission économique. Ankoatran'izay ihany koa dia niteto amin'ny CCISMA dia mandray foana ireo prospection amin'izareo Israeliana. Chambre de commerce Israël-Madagascar ihany koa dia mandray listina prospect avy amin'izareo Israeliana satria nisy soumi nataony iarahana tamin'ny FICC na ny Fédération Israélienne des Chambres de commerce. Avy amin'izareo dia mandefa lista isam-bolana izy ny offre sy ny demande avy any aminazy izay aparitaka sy zaraina amin'ny membre Chambre de commerce eto Madagascar. Ankoatran'izay ihany koa dia misy an'ilay fampianarana manokana antsoina hoe mashavy omeny zareo ministère ny foreign affairs na ny affaires étrangères, ministère ny économie any Israël omena ho an'ireo rehetra izay liana dia nanomboka nanaraka an'izany tsika teto Madagascar teo ny resaka hoe doing business with Israeli company na hoe manao fiarah-miasa amin'ny orinasa israeliana dia teo ihany koa ny mashavy cacao. Eo ihany koa ny hoe ohatry ny ahoana ny fomba fiarahana miasa amin'ny Israeliana ao anatin'ny temps de crise satria mbola ao anatin'ny temps de crise zareo amin'izao. Isaky ny 2 herinandro dia misy an'izay formation izay omeny zareo Israeliana dia aparitakay amin'ireo membre ny CCISMA moa izay lien ahafahana manatrika an'izay formation izay. Raha te ho kambana eto amin'ny CCISMA dia afaka atao aloha izany manantona aty amin'ny FUBNay eto amin'ny VP3 Anjoy dia manantona ny secrétaire exécutif izay miorienté atsika mifamenoana ny fiche d'adhésion. Dia aorianan'izay dia tafiditra ao anatin'ny mailing list anay ny membre dia hipartagenay ny information rehetra izay azonay avy any amin'ny FICC, avy any amin'ny fédération sy avy ato amin'ny ambassade. Mampiavaka an'izareo aloha izany dia ny firaisan-kina. Rehefa miresaka ny marché israélien tsika dia ireo réseau na diaspora juifa maneran-tany izay tody hatrany amin'ny 600 millions na consommateur. Manana firaisan-tsaina mahafinaritra be zareo dia rehefa hoe ao anatin'ilay tontolo misy anazy dia misokatra izy dia liana amin'ny produit na ny offre avy aty aminao paritaka eran-tany izy na any Europa na any Asie na any Amerika dia ahitantsika ny zareo daholo.
maromaro ny perspektiva no manina amin'ity 2024 ity manomboka amin'ny volana martsa ho avy zao dia hisy délégation eto amin'ny CCSMA dia ho any South Africa eo manokana amin'ny ambassadeur sy ny équipe ny ray manontolo hitondra ireo etaeta sy ireo dossier ny membre eto amin'ny CCSMA izay mitady lalam-barotra na mitady mpiara-miasa na mitady famadiham-bola. Manarak'izay ihany koa tsy dia malala loatra Madagasikara ry zareo israeliana sy ry zareo jiosy dia hisy organisation na éductour ataontsika eto Madagasikara mba ahitana tsy hoe ny amin'ny secteur tourisme ihany fa ny amin'ny secteur rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara dia hisokatra ho an'ny zareo israeliana. Ilay mission économique izay prévu tokony natao tamin'ny farany volana octobre dia ho tanterahana amin'ity taona ity miandry ny consigne avy amin'ny zareo israeliana izany hoe ministèren'ny affaires étrangères hiteny hoe roviana ny atao ireo ilay foire internationale izay tafiditra ao anatin'izay mission économique izay ny Agritech sy ny Agrivest izay. Ankoatran'izay ihany koa dia ao anatin'ny programanay izay antenaina ny fanohanana sy ny fiarah-miasa akaiky amin'ny ministèren'ny affaires étrangères eto Madagasikara ny fanaovana ilay one day one country natokana ho an'i Israel manokana fotsiny. Farany fa tsy kely aoriana ilay one day one country dia ny fatongavana ireo mpamatsy vola sy mpandraraha israeliana ho avy eto Madagasikara hiona amin'ny mpandraraha malagasy. Manantena anareo mpandraraha rehetrarehetra malagasy mba hisaisir ilay opportunité amin'ny échange commercial iarahana amin'ny zareo diaspora juif zareo israeliana dia afaka manampy aty amin'ny chambre de commerce Israël Madagasikara ianareo raha ohatra ka hoe misy zavatra mahaliana anareo.